vondrona diovy Madagasikara mila mijery ny fomba analana izao fitondrana izao raha tia nandeha ny jirama. Cité Ankatso 2 manome valambe fapolora amana ny olona ny jirosorano. Raha Ambohimalaza no amavan'ireo ny enjanakay ny fianakaviana ny Ravola. Manatitra ny araba tom kilasy tongovavy tonga sona ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Makasika ny Rara Ambohimalaza avy hatrany tonga eo amin'ny kiondalana tokony voan'ny marina i Madagasikara ankehitriny hoy ny fanambarany Flora Valmanana marika malona ny Rara fampoizinana sy fanampoizinana tamin'ny faritra maro teto Madagasikara. Miankina amin'ny fahavonona namerina indray amin'ny laoniny ny fanjakana tandalana amin'ny endriny entitra indrindra mandala ny rariny sy ny hitsiny maleo tena ary manaja ny maolona ho izy ny ho avy ny androm-panjakana ny fatokisan'ny vahoaka ary ny fiarovana ara-dalàna ho an'ny rehetra ho arantsika ary ny votoatiny izay fanambarana izay. Miondrika mipanajanona amin'ireo fianakaviana trapahorina no ireo tranga fahapoizinana sy ny fanapoizinana tany amin'ny faritra maro toy ny tao Ambohimalaza sy Ambositra ary mitondra ambavaka ireo namoiavana sy ireo mbola miaina anaty fanahintainana Ayas Tebiteby ny filoha teo aloha Ravalmanana marika androany. Mendrika ho azy ireo ny fanajana, ny fangorahana ary indrindrandrindra ny fahamarinana sy ny rariny hoy ny fanambarana. Tsy aseho maneho mangarahara ny fandaharana tamin'ny fahitalavitra niaraka tamin'ny filoham-pirenena sy ny minisitra maromaro ary ny mpampanolalàna izay nampiseho tamin'ny besiny maro ny fiekekeloka nalaina tamina vehivavy iray voapanga omaly fa madiana ny fitsarana toy ny fampisehoana antsehatra tsy manaja ny lalàna ny siansa ary tsy manaja ny maolona ireo olona voaroiroy izany hoy ny fanamafisana. Fotokevitra fototra maromaro momba ny rariny sy ny zo fototra no vohitsakitsaka amin'ny tirara ity. Isan'izany ny tsambara telo ny famotorana izay voalaza ny andin'ny faraika amby folo ao amin'ny code de procédure pénale eto Madagasikara dia vohitsakitsaka tamin'ny lalan'ny fampelezam-baovao Ampahibemaso momba ny raharaha mbola tsy notsaraina. Ny fieverana fa tsy manantsiny ny olona iray présomption d'innocence izay arovany andin'ny faefatra amby folo ao amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zo ara-tsivily sy politika dia tsy noaraina. Ny zo anana-pisolovava manomboka amin'ny garde à vue izay ekeny charte africaine des droits de l'homme sy ny statut de Rome dia tsy voaza ihany koa. Ny fandrarana fekekeloka amin'ny alalan'ny fanirena izay voarakitra ao amin'ny fifanarahana manohitra ny fampijaliana na convention contre la torture dia tsy norajaina ihany koa. Tsy voaja ihany koa ny fepetra mikasika ny fitazomana amponja kanefa ny toerana voalaza fiadanana dia efa nahazahoana fitarainana Ampahibemaso momba ny fepetra izay tena sarotra nefa tsy mbola misy tatitra maleo tena navokatra amin'izao. Mandrakandroany mbola manjavozavo ny momba ny toerana sy ny toe-zavatra iainan'ireo olona voaroiroy any amponja. Tsy mbola fantatra mazava ny anaram-pisolovava miaro azy ireo. Tsy mbola misy procédure contradictoire fantatra nanaseho Ampahibemaso. Mampametra-panontaniana tanteraka ny fisehon'izy ireo i masom-bahoaka. Miantona ny zo tokony azahoan'izy ireo fitsarana tsy mitanila ary tena tandindomindoza ny asina mahaolona azy. Mbola malasa eritreritra ihany koa raha ny fanambarana ofisialy navoaka hoy Ravalmanana marika. Nilaza ny ministry ny fahasalamam-bahoaka fa vokatry ny intoxication à l'atropine avy amin'ny zava-maniry durata sy belladone no nahafaty ireo olona ireo. Kanefa tsy mifanaraka amin'izany velively ny soritra retina nambaran'ireo marary tany Ambohimalaza sy Ambositra ary mamafisy ny fianakaviana sy ireo dokotera nijery azy ireo fa trouble neurologique sy symptômes digestifs ary trouble respiratoire no niseho. Ireo soritra retina ireo dia araky ny famaritan'ny OMS sy ny CDC dia mifanandrify tanteraka amin'ny fiseho ny botulisme fa tsy atropinique izany. Io ministra io ihany koa dia mbola nilaza fa tsy avy amin'ny mofomamy ny botulisme. Teny tsy mitombony izany ara-tsiansa satria efa nisy tranga voamarina fa avy amin'ny crème na garniture tsy voatahiry tsara ihany koa izany. Nilaza ihany koa izy fa tsy manimba taova ny botulisme. Diso izany satria io aretina io dia mety iteraka na hiatrika insuffisance respiratoire aiguë sy défaillance multiviscérale. Farany dia nanambary izy fa nisy test de toxicité natao tamin'ny voalavo mba ho porovo nefa tsy nisy protocole na dosage fa na fanamarinana maleo tena izay navoaka Ampahibemaso. Ny fizahana toxikolojika voalaza fa natao tany Frantsa indrindra tany Strasbourg
Araka ny fanambarana ofisialy maro dia mbola tsy navoaka ampahibe maso ary tsy mbola nohamarin'ny rafimpanjakana na iray aza. Tsy mbola nisy contrat expertise maleo tena natomboka hatramin'izao. Ny famoahana ireo valin'ny fizahana ireo dia zava-dehibe indrindra mba anazavana sy ampitoniana ny saim-bahoaka izay miaina anaty tahotra sy ahiahy lalina vokatry ny tsy fahampiny mangarara manodidina izao zava-miseho mampalahelo izao. Amin'izao toedra raha mifamaofao izao dia misy mpanao gazety avy amin'ny TV5 Monde nampanginina ampahibe maso satria nampita vaovao ary rapitsaboana avy amin'ny loharano voamarina. Tsy azo ekena velively ny faninjena manokana tahaka izany. Manoloana izany, nieritreritry ny tenany nilaza fa tsy azo atao amin'ny alalan'ny pression médiatique ny fanatanterana ny fitsarana. Vomaika tsy azo atao izany amin'ny alalan'ny fampisehoana antsehatra atao miaraka amin'ireo manam-pahefana ambony indrindra eto amin'ny firenena. Ny zavatra hitantsika tamin'ny fahitalavitra ireny dia tena mifanohitra tanteraka amin'ny fomba fanao. Tsy fiarovana ireo lasibatra akory ny fanamelohana maimaika, tsy mamerina ny filaminana akory ny fanondrona ny meloka amin'ny fahitalavitra, tsy mamahany olana atrehan'ny firenena akory ny fanitsakitsahana lalàna velona ao aminy. Miantso ny famoahana avetrany, tsy misy fanivanana na fanovana ny tatitra toksikôlôjika manontolo, fanaovana contre-analyse maleo tena miaraka amin'ny OMS, ny Institut Pasteur na ny NICD Afrika Atsimo. Fanajana tanteraka ny zo fahafahana hiaro tena, ahitana mpisolovava, débat contradictoire sy fahazahoana mijery ny porofo rehetra. Ny fampafantarana maika ny toerana misy ireo voapanga, ny fahazahoana fahafahana mifandray amin'ny fianakaviana, ny fahazahoany fitsaboana saza sy torohevitra ara-pahasalamana maleo tena. Fampitsarana avetrany ireo fanenjehana sy fanaovana raha matahora atao amin'ny piasa ny fahasalamana sy ireo mpanao gazety nanao ny asany amin'ny fampitam-baovao. Ny fanajanonana ny coopération sécuritaire bilatérale amin'ireo sampana voaroroy mandra-pahavitany ny fanadiadiana maleo tena sy azo itokisana ny filoravalonmanana raha ny fanambarana nataony. Tonga eo amin'ny kindalana tokony ivoan'ny mariny Madagasikara ankehitriny ny hoavin'ny androm-panjakana antsika, ny fahatokisany vahoaka ary ny fiarovana ara-dalàna ho an'ny rehetra dia miankina amin'ny fahavononantsika amerina indray amin'ny laoniny ny fanjakana tan-dalàna amin'ny endriny entitra indrindra, mandala ny rariny sy ny isiny maleo tena ary manaja ny maha-olona hoy izy. Naneo ny ahiainy sy ny tsy fifaliany ireny nombana sy onja izay samy efa nodimandry noho ny fanampoizinana ara-tsakafo manoloana ny fitantarany mpitondra ny Rara Ambohimalaza izay nahafatolona 2 tamin'ny 18 Jona 2022 lasa teo no mavaly ny fitondram-panjakana ny Anjanakailatsaka ary tantaratra ny fiarovana ny tompon'ny fety izay tompona andraikitra voalohany tamin'ny fanasana hoy ireo fianakaviany tady baovao ny Germaine Mejanary eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Andry Rakotomala. Tsy mahalala afa-tsy fenoasina izahay satria izy no nanasany zanakay roa. Fenoasina no nikarakara sy nampiantso ireo olona teny Ambohimalaza tamin'io andro io. Anisan'izany ireo zanakay hoy ny reniny nombana sy onja izay isan'ny daosan'ny fahafatesana tamin'ny Rara Ambohimalaza. Tsikaritra hoy izy fa toa misy ezaka fanalana azy amin'ny andraikitra manoloana ny fandarana manokana nataony filoham-pirenena sy ireo minisitra tamin'ny alakamisy lasa teo. Inona tompoko ny tena ezahanareo analana ny fenoasina ao anatin'ity Rara ty. Za tena mahita hoe tena kovrenareo tanteraka fenoasina nefany zahay mametraka tsara mihitsy fa zahay tsy mahalala fa tsy fenoasina aloha tompona andraikitra voalohany indrindra raha izaho mamany onja sy nombana tsy mahalala fa tsy fenoasina satria fenoasina vantana nanasany zanako. Noho izany za tsy hitady andrakoto tsy hitady andrabe tsy hitady anizanizy fa fenoasina tompona andraikitra fa raha fahitako an'ilay izy mantsy tena ezahana hoe raha mandinika an'ilay filazana rehetrarehetra dia tena hoe tsy coupable amin'ity mihitsy zany tsy meloko mihitsy zany fenoasina tsisy eloko fenoasina zany ilay izy fa amin'ny mpahandro sakafo dia amin'ny kozinina tsy fantako tsony ilay izy moa zany tena tsarako tsony ilay kozinina be tabe teo na dia miteny ihany ary ilay ministra hoe azonareo ve dia somary nikipy kely ihany nandalina hoe kozinina dia tsy haiko ilay izy fa na izany ary za manokana za toko hoe tsy hitondra teny amin'ny anaranay fa izaho namoy zanakaroa mahafoana ilay izy fa za tena mitazona foana hoe tompona andraikitra voaloha fenoasina tamin'ny zava-misy rehetrarehetra fa aza ezorinareo anatin'ilay izy fa nareo tena miezaka mihitsy hoe tsisy idiran'ny fenoasina ilay izy fa zareo fa kozinina ko raha tsy nisy ane fenoasina tsy nisy ireo kozinina tsy tafiditra.
no mavainy ny fanjakana tanteraka ity raharaha ity hoy ny fianakaviana ary tsy ilay raharaha ihany no namaivany ny mpitondra fa ireo aina latsaka tamin'ny nifetiny mihitsy hoy ny fanazavana. Tsy haiko hoe tsy tsapanareo tsy niaran'le izy ve fa izahay niarany ihany no mahatsapany asarobidy ny ainjanakay latsaka zay foana ny averiko amin'le izy satria tena mafy be tena voane mafy nole teo aloha tsy nahafantatra kory n'le filazanareo ary nahafantatra indray an'le filazana hoe voninkazo zao tsy hoe tsy datoko hoe tsy hoe tsy matoky an'le izy fa tena resiko fanamaivanana le izy tena hoe mampalahelo sady tena matezitra satria lasa ohatrany hoe tsy mionona amin'izay za moa zany amaly manokana tena voalatsaka le publication any ramatolo olona mialatsiny fa tena tonga dia ho teneniko mihitsy le izy satria voalatsaka le publication any dia tena tonga dia namaly anazy le commentaire moa désactiveny dia tsy afaka namany tamin'ny commentaire fa nanao partage angamba mety isy niarana hiditsika nataoko le partage namaliko an'le izy satria araka le teneniko hoe fondrentsika re tompoko tsy moro zany hoe zanaka ao anankiroa rijarija tsara tsy narary tsy marikotry ny ary eny tena zanako tsy mba marary zany reny na ataoko hoe manavy ary tsy mbola nahita hoe fanandamaka teo ampandriny reny zanako reny nefa dia hoe ray volana tampotampokeo dia hoe maty dia tena navanonareo ohatra zany ve le izy hoe io valiny tadiavinareo efa napotranay le valiny amina resaka voninkazo dia rehefa ohatra nareo ka tsy mino dia manandrama amiko angamy zany tena tsy mety le izy dia aza moramorainareo ohatra zany fotsiny araka le teneniko foana hoe aza manao valiborainginy nareo hoe efa io ny tadiavinareo dia izay zany dia mionona amin'izay ozy izy nareo fianakaviana mino fa reny ianao raha matolo olona tena mitodika aminao manokana mihitsy satria tena nandona natanteraka mivaly teninao tena tsy mety le izy fa aleotsika mba asiana fanajana kely ihany ao anatin'le zava-misy. Mampanay ny mpisolovavan'ireo fianakaviana ny arambohina tamin'ny tranga teny Ambohimalaza ny fisehony endrika toy ny didim-pitsarana navoaka mialoha raha toka mbola tsy niakatra fitsarana akory ny olona toriana dia ifeno asiny izany violation du secret de l'instruction na fanitsakitsahana tsy amparatelo ny fanadiadiana no niseho tamin'ny fandarana manokana nataony mpitondra fanjakana hoy ny fanazavana. Ireo olona nametrahany fitoriana ireo mbola tsy nentina akory aty amin'ny fitsarana dia ny filoham-pirenena efa mamoaka sahady hoe zao ny zavatra marina ao anatin'le raharaha ary rehefa manadiady ataotsika hoe manao déduction à partir le fanambarana dia ohatra ny alaim-panahy eritreritra hoe tsy ao anatiny mihitsy zany ilay olona nytorianay izay zavatra izay amiko dia violation tanteraka an'ilay secret de l'information ary ihany koa violation an'ilay principe ny séparation des pouvoirs azadina fa ny filoham-pirenena tompoko dia tsy mpitsara ary na ny mpitsara azy tsy afaka mamoaka ny information ao anatin'ny famitorana ataony raha tsy efa vita tanteraka ny fitsarana ity ny famitorana mandeha efa misy olona mamoaka sady ny résultat tapatapany ao anatin'le famitorana dikan'izay na tiatsika na tsy tiatsika dia karazany efa voafatotra iny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena iny ny mpitsara mpanao famitorana sy ny mpitsara zay amoaka didy andray an'oraraha io amin'ny fotoana. Ankoatr'izany nambara fa mitombona tsara ny ataotra sy aiain'ireo fianakaviana fa izay na arovana mafy ny tompona andraikitra tamin'ilay lanonana izay tomponantoka lehibe amin'ny lozana fatesana olona maro io ho hiatrany ity mpisolovava ity. Le fanambaran'ny filoham-pirenena nge zany dia sahala amin'ny hoe tsy misy idiran'ny fiamasina sy ny mamany le raharaha fa dia victime ohatra ny victime rehetra reo hoe ohatrohatr'izay zany le izy raha ohatra zany tsika manao raisonnement dia nefa fa maninona ny tsy nalefa tany fitsarana aloha natao famitorana dia nalefa nitsaraina dia any vao hita hoe tsy misy tokoa na misy tokoa fa tonga dia sahalany hoe borkena dinjao zany lay responsabilité andreo olonireo ao anatin'ny ty raharaha ty nefa tsy piako tsara reo olonireo nitorianay
voalohany tiana hifantatra zany hoe marina sa tsy marina ny fitorinay amin'ny alalany famitorana fa tsy amin'ny alalana fanambarana sahala amin'izao fotsiny. Fitarainana sy fitakiana marina no nentin'izy ireo amin'izao fotoana izao ho ihany ireo fianakaviana mitaky ny fahamarinana sy ny fanajana ny ain'olombelona, mitaky valiteny mazava sy mangarary izy ireo amin'ny fandayanany fanadiadiana ary maniry ny sy ny tombana aradrariny sy tsy fitsabahana politika. Mijany eo amin'izay vaovao izay ihany tsy nahafapony fanazavana nataon'ireo tompon'andraikitra eto amin'ny firenena mikasika ny raharaha Ambohimalaza hoy ny fianakavian'ireo niarambona hafa tamin'ny fanampoizinana ara-tsakafo. Lasa fanadiovana n'ilay tompom-pety ny avian'ny loza ho tsy meloka amin'ny ity raharaha ity no natao. Anohy ny fitadiavana ny marina araka izany ireo fianakaviana niarambona raha ny fanamafisany fanadiadiana eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Nivoaka tamin'ny fanginany ary nilaza ho tsy afa-po tamin'ny fanazavana nataon'ireo tompon'andraikitra eto amin'ny firenena mikasika ny raharaha Ambohimalaza Rakotomanga mialy anisan'ireo nanana havana izay nodomandry tamin'ny fanampoizinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza. Lasa fanadiovana ny fenoasina ho tsy meloka amin'ity raharaha ity no nataony itony mpampanolalana ho ny fanazavana. Lasa fampandriana ny sain'ireo fianakaviana niarambona fotsiny no nataony ny fanjakana ho ny fanamafisana. Raha ho anay manokana aloha tsy ohatrany tsy dia mitombona loatra ilay fanazavan'ilay filoham-pirenena. Ilay fanazavana rehetrarehetra mihitsy tsy mitombina satria tsisy fifarany lolom-pianakaviana ilay izy dia fara tamin'iny dia tsisy fanazavana fa tapitra teo izany na misafiany kozina ny tompom-pety sy ny zoabavon'ny tompom-pety tamin'ny Danturacel sy Beladonna zany le zanakay. Ny resaka mampiomehy fotsiny fampandriana ny saina fotsiny zany hoe zay ny zava-misy dia taperatra eo ny teninareo fanendehanareo amin'ny fenoasina amana fa tsy zareo no nanao an'iny. Miteraka fanontaniana maro ny filazana ilay pozina Datura sy Beladonna nilazana fa nafaty ireo namonjy fety eny Ambohimalaza ho izy. Nentina naniliana tranga fotsiny ve zany ny Donat ho ity ireny mpianakaviana ity sa natao tanaty sakafo nohanina nandritra ny fety. Ny eritreritro manokana za tsy mino hoe ao antsony satria miantony presque efa mivoaka daholo zany ireo ankizy ireo. Raha ohatra izy ka état critique dia mino aho fa mbola ao izy anefa tsy état critique efa presque efa mivoaka daholo ireo ankizy ireo. Ny ankizy izay tsy état critique zany efa tapitra mivoaka daholo le tamin'ny oviana voambolatiana. Tsy mino za hoe mbola ao amin'ny hôpitaly tsy ao intsony izy tokony raha ny lôjika jerena. Mametra-panontaniana ihany koa ny tenany mikasika ny fenoasina raha mbola any amin'ny hôpitaly. Efa vitsy ireo marary tamin'ny fanampoizinana ara-tsakafo iny no arahy maso ny fahasalamana eo amin'ny hôpitaly ho ity ireny mpianakaviana ity. Le Dantura sy le Beladonna zany natao tao anatin'ilay Donat fotsiny fa tsy hoe natao tamin'ny sakafo rehetrarehetra. Zany efa tsy mihinana za satria ny ankizy rehetrarehetra mihinana sakafo daholo ny sakafo andreo sakafo rehetrarehetra atao ireo. Hoentina mety hoe anliana fotsiny an'le zavatra le Donat. Tsy hijanona amin'izao fotsiny fa noho ny fitadiavana ny marina izay miantefany amin'ny fenoasina sy ny reniny araka izany ireo fianakaviana ireo ary efa tsy voany hitady marina amin'ny raharaha Ambohimalaza ny fanjakana. Fa izahay tsy anaiky ka tsy maintsy fantatra fotsiny hoe aiza le mamany dia aiza le fenoasina dia antaninay hoe maninona ny mbola noho izany zay fa tsy afa-po. Niteraka faneo-kevitra maro ny mahakasika ny tatitra nataon'ireo tompony andraiki-mpanjakana mikasika ny raharaha Ambohimalaza iny. Sinema sy fanadiovantena no nibahana ho ny avy amin'ny vondrokery ho fanarenam-pirenena na ny VKFP. Takatry ny tsy faiza mitantany mpitondra fanjakana ary tsy fahinany marary ny vahoaka izany ka tokony ho tonga saina ny olom-pirenena tsirairay ka mitaky fandraisana andraikitra. Manampy izany ny fanamafisany solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka ny amoahana ny porofo an-taratasy manaporofo ireny lazaina fa ponzina na afaty olona ireny. Maro ny lainga efa nataon'ny mpitondra ka tsy mahatoky azy ireo ny vahoaka hoy ny fanamafisana. Tokony isy fepetra ihany koa natrehan'ny botulisme izay nambaran'izy ireo ity solombavam-bahoaka ity. Naneo ampaibe maso ny aiai ny solombavam-bahoaka fetra raha lambozafy milolona manoloana ny fandairana manokana nentin'ny mpitondra fanjakana ny alakamisy lasa teo mikasika ny raharaha Ambohimalaza izay. Nambarany fa mitovitovy endrika amin'ny didi-pitsarana mialoha ny fandaharana ka mampametra-panontaniana sy aiai maro eo anivon'ny vahoaka sy ny mpanara-baovao. Germaine Menjanary, Andry Rakotomalala.
nisy tranga mitovy amin'ny rahateny ambohy malaza tany amin'ny faritra maro teto amin'ny firenena nahitana fahafatesana olona mpolo mahery saingy tsy mbana sy ny fanjakana resaka sy fanadiadiana manokana tahaka ny natao tamin'ny raharaha ambohy malaza hoy ny solombavambahoaka fetra rahalamozavombololona navadika olana raha-pianakaviana ny loza lehibe nefa tokony ijoroana amin'ny fanadiadiana lalina ahitana ny marina sy ny fototry ny raharaha tena eny aminay ny boribory tany fahadimy no mipetraka reo ary misy fantapantatra amin'ny akapobeny hoe manona tsy fakazahoana manjary zay no tranotrandrahan'lay mpitondra lasa zay no voiziny hoe ny kozinina andry tsy mifakazo amindry de nalay nry ny fanana andry de nalay ndry de ry na misavy andry sanatry zay no etonitonana fanazavana ambany loatra zany zavatra zany ary mampalahelo lasa avoaka eny masombahoaka eny fiainana tsy mety lay olona satria sahira azo lazay sy manana amin'ny fahasahirana andrehetra fa avoaka eny lay zany de mandeha ny tsao miely ny tsao tompona andraikitra mpitondra fanjakana anatin'izany satria tara voanandray azira tara voanandray fepetra de ny fiainan'olona zay efa ao le fahavoazana no etalena eny masombahoaka de ohatry ny terena fotsiny ko lay raharaha izotra makany amin'ny zay ny fahatsapahan'ny vahoaka azy terena le raharaha andeha makany amin'ny fanapozinana ary ny zavatra tsapako eto anatin'lay fampiresana tamin'ny mpanao gazety de tony hoe efa didy reny mivoaka reny amin'ny akapobeny a ohatra ny afaka mieritreritra an'izany ianao na mijery mahino le tenin'reo le tompona andraikitra amboniny rehetra any ohatra ny efa didy mpitsarany reny zavatra mivoaka reny de efa mimana fa mandra-pahafaty a fa mimana fa izao a ohatra ny hoe tsy tena izy tsony le fanadiadiana lalina zany rehetra zany mampametraka barandole zay tsy milazana botulisme io na resaka empoisonnement tamina nininy tsy haiko fa de zao ny zavatra misy aloha tsapa mihitsy hoe tsy ohatra misy tendance ohatra ny fandrin'lay mpitondra amily an'lay izy a any amina hoe ity le vokany nefa ndraiky io zany misy manam-pahaizana izay milaza tafaresaka taminay ary tsy tokana fa karazana fikambanana mihitsy milaza hoe tokony natao le fanadiadiana lalina ndritra tanatina analyzy bactériologique zay nahitana inona ny tena izy satria misy mihitsy ny tena milaza sy manambara fa izay io zavatra io fa tsy tongatonga ho azy ko hoe maninona moa fanontaniana hafa mbola mipetraka ihany ko ty maninona le izy no niarakaraka tanatina période anakiray ilay trangana karazany hoe empoisonnement ninona fa le toko hoe le nahafatesan'olona maro tanatina fotoana foy a ataorinana ny nanana sakafo etsy ankilany mahagaga ny fanginan'ny prime ministre eo anatrehan'ireo olana maro lafa mitranga eto amin'ny firenena ny filohampirenena no lasa manao asana prime ministre sy ny fitsarana tsy mahagaga raha lasa resaka kozinina ny raharaha saripady hoy kosa ny solombavambahoaka Andriamampandry Totosoa ary ho anao Andriamato prime ministre raisy le iandraikitra ao ianao ange zao amin'ny raharam-pirenena sady mona ny marinina nefa anao chef de l'administration misy reo ny resaka ara-pahasalamana tsy miteny ianao mangina ianao ny insécurité mangina ianao zany hoe ny asan-dalo maro isa-karazana no fantrana mangina ianao ny fizariana mahazo ny mpianatra de mbola angina avy ianao Andriamato prime ministre karaha angina ianao mialaranga sao de anao no tratra farany eo fa zao zao lasa ny firopifiropina ary daholo zao lasa sady manao asan'ny prime ministre manao ny asan'ny ministre rehetra manao asana mera manao asana sombaboaka manao asana chef fokotany tsy aintsony le asany satria fa mivoraka tsisy trony zany hoe rafitra zay mipetraka sy organisation zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena jejerevitsika zao tamin'ny alaka misy reny asan'ny firopina ve no miditra amin'ny vie privé-ny olona mikozinina vadin'ny kozinina manambadin'ny kozinina sy ny traiteur kozinina miaraka amina kozinina de minesany io lasa de sainy minky le fitanana ny raharam-pirenena ry zareo ao anatin'ny lisy mety tsika mety ho tesitsika fa zava-misy zany tsy adevitra politika tsotra intsony izao fa olana lalina momba ny zon'olombelona sy ny fahamarinana rehefa manomboka miditra antsehatra amin'ny fomba ofisialy sy amin'ny aino manjery ny fahefanam-panatanteraka mialohan'ny fizotry ny fitsarana dia mametraka fanontaniana lehibe amin'ny lalan'ny demokrasia sy ny faleovantenan'ny fitsarana eto amin'ny firenena hoy hatrany ny fanazavana lafimbavao hafa tanteraka kosa indray tsy azo eke na hoe ny vondrona diovy Madagasikara ny drafim-panarenana sy sata vaovao mifeny orinasa adrirama raha ny fanambarana nataon'izy ireo izy fitraikihany goavana ho an'ny mpanjifa sy ny sarababe bahoaka izany ho ny fanamafisana ka nalorany vahaolana maika misavalo tao anaty fanambarana tsy hanao ireo vahaolan'ireo nefa ny fitondrana rajoely hoe ny vondrona diovy Madagasikara ka tokony tediavana ny fomba analana azy raha tia
mandeha tsara ny jirama fanampanazavana tsy nitsahatra ny totongana ny orinasa jirama nanomboka ny taona 2010 ny amafy ny fiatraka an'izany tamin'ny mpanjifa nisy ary ny tombo ny fidirana ireo tsy miankana tamin'n'ity orinasa ity izay novidiana lafo ny vondrina diovy Madagasikara saika frantsay karana malagasy no tompon'ireo orinasa ireo misy sady mpamatsoloka ireo ka sady makatombony amin'ny soloka ny makatombony amin'ny herimaratra tsy ny hery vokary no alovola fa ny hery ananany na ilay antsoina hoe paiement de la puissance installée mais non pas la puissance fournie no ny fanarana tamin'ireo orinasa ireo ny dirama kosa nefa ny mbola manamboatra raha misy fahasimbana toy ny gropy tranga izay maneho alatra siosika izany ho ny fanazavana noferan'ny fanjakana ihany koa ny fanitsina ny vidinjiro tamin'ny mpanjifa mividy lafo fa mivarotra moratra ny dirama ary fara tamin'ny trosa miopampana fananganana centrale hydroélectrique izany ny vahaolana tokony nataon'ny fanjakana hamana ny olana tsy manome vola hanakana izany ireo mpamatsy vola mahazatra fa hoe aleo miandry ny tsy miakana tamin'ny taona 2009 misy tetezamita dia nanaiky ny koréana tatsimo hamatsy vola ny fananganana ny centrale hydraulique teo mahavolo noho ny kolokolo refa tao amin'ny fitondrana dia niendrika ry zareo tsy misy intsony miezaka nataon'ny mpitondra mitady hafa hatramin'izao nanjaviny mijana ho fampanantenana pokaty ireo fanamby nataon'ny fitondram-panjakana momba ny fanarenana ny dirama isan'izany ilay 400 megawaty nampanantenainy vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy fikatsahana tombotsoa manokana no antony ny fanamafisana fanantena foana ny fitondrana izay amahany olana pokaty anefa izany hatramin'izao tsy hita foana ilay 400 megawaty nampanantenainy ny fananganana ireo centrale hydroélectrique tany saofika sy volobe ny volavolaina tamin'ny taona 2005 dia tokony efa vita amin'izao fotoana izao tsy miainga mihitsy ireo noho ny tsy fahaiza mitantana sy ny fitadiavana tombotso manokana ry zareo frantsay sy ireo karana mpanefoefo tokoa tokony hanao azy tsy loatra ny firosona azy satria mbola misitraka ny tombony azony amin'ireo groupe thermique ho any amin'ny 2030 ao vita zany tafitra ao anatin'ny drafitra fanarenana ny dirama 522 422 ny fanovana ny sata tranga izay maneho ny famodirana ny fitanana ny dirama ho an'ny tsy miankina hoy ny vondrina diovy Madagasikara nitarika hatramin'ny fitokonana nataon'ny mpiasa ny dirama izany no mety ho fiatraikany ratsy amin'ny mpanjifa nilaza tsy hanaiky io izy ireo ka nanolotra vahaolana valo vahaolana maika amboarina ny fitatanana ny dirama hanesorana ny halatra sy ny kolikoly faharoa foanana ilay lalàna 98 nanakana ny dirama tsy ampitombo ny famokarana fahatelo manaraka ahitsy ireo contrat natao tamin'ireo mpamatsy herinaratra ka vidy miara-drano no apetaka misy heromena no alovola sady efatra ny dirama no tokony hanafatra any velany ireo solika rehefa ampiasaina fahadimy ampiasaina ny solika mavesatra fokarina ny tsimororo ka hitana ny kamatsina ny filaniny epateurana ao anatin'izany manangana ozina famokarana panneau solaire sy batterie ananatsika ny akora fanaovana an'izany ajanona ny tao masina ny groupe lehibe efa tonga ao fa tsy ampiakarina tiatanina rivo ny kabla mitondra ny herimbaratra no amboarina ahazaka azy manafatra groupe lehibe apetraka isaky ny tseranana manerana ny Madagasikara momba ny rano efa nisy tetikasa samihafa efa nivolavolain'ny teknisiana malagasy kamatsiana rano eraky ny faritra ireny ny tokony taterahana haingana azo atao ny mamatsy ny renivohitra rehefa mahitany manay anefa ny vondrina diovy Madagasikara fa tsy hanao ireo vahaolana ireo ny fitondrana rajoelona no ny fahazoana tombony amin'ny zavamisy ankehitriny tsy misy azo atao fa tsy mijery izay fomba nalanjao fitondran'izao araka izany ho ny vondrina diovy Madagasikara raha tia nandeha tsara ny dirama raha ny fahitanay azy dia tsy hanao ireo vahaolana ireo ny fitondrana rajoelona satria mahita tombony amin'ny zavatra misy ankehitriny angamba izy noho izany dia tsy azo atao tsy misy azo atao afa-tsy ny mijery ny fomba nalana izao fitondrana izao no raha tiatsika handeha tsara ny dirama ankoatra ireo misy ny vahaolana lavitra ezaka natolotra ny vondrina diovy Madagasikara
isan'izany fanafanganana ny fananganana ireo central hydroélectrique azo atao manerana ny Madagasikara, ny fitetiavana fomba samihafa amokarana herinaratra masoandro, rano, rivotra sy ny sisa. Pejiny fampianarana kosa indray ny tokona sy nandoro-kodiarana ireo mpianatra monina amin'ny cité jaune eny Ankatso 2 ny maraina teo ho toy ny fitokonana efa natomboka omaly. Antonanosika azy ireo ny olana mitohy amin'ny famatsiana herinaratra sy rano izay efa mahazo vahana hatrany amin'ny fiainan'izy ireo andavanandro araka izao fanadihadiana nataony Germaine Menjanary sy Andry Rakotomalala izao. Manimba ny fianarana sy ny fiainana andavanandro ny fisian'ny fotodrafitra asa fototra toy ny jiro sy ny rano hoy ireto mpianatra. Nilaza izy ireo fa leo fampanantenana tsy tanteraka ka malome fepotona 27 ora ho an'ny tompon'andraikitra amahana ny olana. Raha tsy misy fiovana dia iamafy ny fitokonana hoy hatrany izy ireo. Efa nisy ny fitokonana fanairana saingy mpitandro filaminana no nasetry anay hoy ny fanazavana. Nanomboka tamin'aly tamin'ny 2 zany fitokonana fanairana zay nataonay dia nezana hoe tsy ho lava be fa no nietraketraka zay natao mpitandro filaminana zay naniratsira le fitokonana nataonay dia nitarika fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy mpianatra zay zavatra zay ary nitratra ka hatrany fito ariva vao tapitra fitokonana ty tamin'aly ary mbola manohy zay androany zany ka manoloana an'izany indrindra dia manome 27 ora any tompon'andraikitra rehetra izahay mba hamanana olana resaka jiro sy rano ety amin'ny cité fa raha sanatria ka tsy voavay io olana io dia tompon'andraikitra feno ianareo fa tsy zahay. Eto koa zay dia mandefa afaka ho anareo mpitandro filaminana voalohany indrindra aoka atsika mba tsy hifandrangitra ary faharoa raha misy fanamborana mpianatra zay manao fitokonana aty amin'ny cité dia ianareo ny tompon'andraikitra raha ohatra ka isy izany. Tsy misy ora sy fotoana fa tena izay tiany jirama atao no atao. Rano efa tsy haintsony no sotroiny. Lasa ilay fatsakana sy ny fitadiavana vahaolana amin'ny jiro no andaniana fotoana sy ifantohana hoy ny fanazavana. Le fatapahan-jiro zany tsy voafaritra mazava tsara. Zay fotoana tiandreo anapahana azy dia tapahandreo. Misy fotoana ny amin'ny lalina tapahandreo ela be dia lasa miteraka tsy fandriam-pahalemana ao aminay. Eo koa misy fotoana ny matsana amin'ny fotoanan'izay tena filana jiro iny mihitsy no anapahandreo anazy. Efa nisy fampiresana teo amin'ny ministra mpiainay Mezipress ary nisy fampiresana koa zany teo Mezipress ny siny ministra tompon'andraikitra makasika ny jirona ity dia milamina izy herinandro ray herinandro roa dia miverina indray le olana miverina fampiresaka indray zay dia ohatran'izay foana dia zay mahatonga anay hoe nandray fiapetra anao fitokonana fanairana atsika ary tsy andefitra tsony aorinan'izao 27 ora zay ometsika tompon'andraikitra zao. Tsisy solution maharitra fa ataoko hoe vonjy tavanandro moa zany ro misy satria raha fampiresaka zany tompon'andraikitra herinandro na mahery kely izay miva olana aorinan'izay miverina indray le olana zany hoe zany ohatrany hoe fampangina gisa foana zany le vahaolana misy fa tsy hoe tena hoe mahavaolana tanteraka maharitra misy vahaolana maharitra misy aty amin'ny mpianatra zany. Nanamafy ireto mpianatra ireto fa raha tsy hita io vahaolana io ao anatin'ny 27 ora dia iamafy ny fitokonana andrasana arak'izany ny fivoaram-baovao. Nanamafy ny filazan'ny solombavambahoaka Tolosoa Andriamampandry no sady mpampianatra pikaroka eny anivon'ny université n'Antananarivo fa tsy azo ekena intsony toetra raha eo amin'ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara. Inina pitehina ny toetry ny fampianarana amin'izao fotoana izao izay midika ho fanapitehana ny firenena hoy ny fanamafisany. Ny fanapitehana ny fanabeazana dia fanapitehana ny firenena. Iarahandrehetra mahafantatra ny olana ka antony mampitokona ireo mpianatra eo anivon'ny université androany io hoy ny mpampianatra pikaroka no sady solombavambahoaka Andriamampandry Tolosoa. Nambarany ihany koa fa taratra izany ny tsy fanomezana vacation sy ny heure supplémentaire efa nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny androany. Efa ambany mbola tsy azo ihany koa hoy ny fanamafisana. 2019 no azo farany fa 50% ary dia ny 2020, 21, 22 ka hatramin'ny 25 tsy azo zany. Na ny mpampianatra pikaroka io na ny ireo mpampianatra zay ka vacataire dia mitsoka andarana zany zay mpampianatra vacataire dia banga zany le fampianarana eny amin'ny université dia lasa mitsoka andarana ny mpianatra dia trano fotsiny zany no asiana hoe université io fa tsy misy mpampianatra akoatra ny tsy misy fitaovana maro isan-karazana. Akoatra zay ihany koa zany zay tena
am'izao fotoana zao dia ny mpianatra dia mijaly mihitsy akoatra ny bourse zay azo raha tsy tena anareo zao fantatro tsara io fa mpampianatra-pikaraka amin'ny université première année iny ianao L1 24 000 ariary no bourse ory olona ory fitondram-panjakana inona ny azon'izany isam-bolana raha any amin'ny masternao M2 tsy ampy 50 000 ariary akory ny bourse azo mpianatra tsy mahazo boky akory na ny afreanao ary tsy vita zany ny sakafo hoanina ny fourniture zay ilaina amin'ny fianarana zany hoe atao mihitsy zany zay mahidamosarena andreo mpianatra ao tsy havita ny fianarana akoatra zay zay tena hoe manampitrotaka de ny jiro sy rano eny amin'ny université zany hoe na any amin'ny fidiovana ianao tsy misy ny rano mampianatra ianao tsy misy ny jiro ampiasitra micro anao amanarivo ny mpianatra de mirava fotsiny ngeny amin'ny université raha ka katedraly ianao ohatraohatran'izany akakoanako anao zany ngeny ny fizaliana eny amin'ny université raha ampiasa vidéo projecteur ianao tapaka lafa ny jiro mitaky ny fampiakarana vacation sy ny aire supplémentaire ary ny bourse ireo mpianatra noho izany ity mpampianatra pikaroka ity no mafisiny fa lalana tokony izorana izany mba ahafahana manatsara no avin'ny firenena mbola manao antso ho an'ny ministre ny fampianarana ho an'ny premier sy ny gouvernement sy ny fitondram-panjakana jereviko manokana ireo mpianatra reo amanaliny nge ireo mpianatra reo raha reo no mirohatra de tsy ho zakany zao fitondrany zao ka hoe za hoe jerevo manokana reo ny momba azy fa tsy hoe jerevana kely le jiro zany de aravaka ianandro de miverina ndray de ohatrzay foana zany no ataonareo anatin'le izy fa jerevatra ny fotony ny olan'ny mpianatra eo ny jiro eo ny rano eo ny fotodrafitrasa eo ny fitaovana maro isan-karazany ny boky ny teknôlôjia maro isan-karazany ary eo ihany koa indrindra fa ny bourse ao sy ny équipement zay ambany de ambany ka mangataka ao mba ampiakarina izany fa tsy mifanaraka tsony amin'ny vidim-piainana sy zavatra ilaina amin'ny fampitaovana mba ianaran'ny mpianatra satria reo no avin'ity firenen'ity reo mpianatra ny université reo de tokony ho jerevana manokana izany raha tsy misy fiovana entitra sy fipetra mahomby dia mety ho lasa zavatra mampijaly sy manjary maharary ny toedra raha ny fampianarana eto amin'ny firenena raha nisy ministra tokony efa niala dia io ministry ny fampianarana ambony io ho iatrany ity mpampianatra pikaroka no sady solombavam-bahoaka ity Vaovao avy any amin'ny faritra nampiakapeo manoloana ny didina vahoaka ny fitsarana ho Vatomandry mikasika ny raharaha ny toriany vahoaka na tanambao Mahatsara lehibe ny tanàna no lanena letrezana tao an-toerana ny solombavam-bahoaka Sofia Ratsiraka betsaka ny profo ny toriana ity be ny tanàna ity izay nanao herisetra ny kastanana nandrahona sy nanodikodina zaza tsy ampy-taona kanefa sazy miatona 3 volana no azony hoy ny fanazavana nilaza ny tsanaiky ity be ny tanàna ity hatramin'ny farany izy ireo raha ny fanamafisana sazy miantona 3 volana no azony be ny tanàna tsy lany bahoaka tao Tanambao Mahatsara raha ny didina voaka ny fitsarana tao Vatomandry Omaly taoriny akarany raharaha fitsarana tanantoerana ny 13 Jolay lasa teo ity be ny tanàna ity izay tsy lany bahoaka fa napetraka teo amin'ny toerana no ny amboletra nataon'ny fanjakana ka nitarika disadisa nantoerana hatramin'izao fanaovana herisetra fikasitanana fandrahonana sy fanalaram-baraka ao anaty kabary ary fanodikodinana zaza tsy ampy-taona no itoriny mponina Tanambao Mahatsara azy misy profo mitohaka amin'ny tenda avokoa ireo izay antony fitoriana ho ny fanazavana isan'izany fandratrana olona manana fahasembanana namatotra vehivavy iray tamin'ny tsatokazo tao amin'ny kianjan'ny tanàna ary nanararoatra ranofo tovovavy maro mbola mpianatra izay nialan-tsekoly mihitsy vokatra izany betsaka ireo tranga nefa namoaka didiny fitsarana tao Vatomandry fa 3 volana sazy miatona no mena azy mahavariana ny zava-misy ny solombavam-bahoaka ao an-toerana raha nahazo sazy 5 taona sazy miatona tamin'ny fakana sary teny amin'ny kianja kosa ny assistant parlementaire raha tsaivina ny 9 aprily lasa teo no niakatra fampanoavana ny raharaha fisamborana ity assistant parlementaire ny député ny Vatomandry ity ary nidoboka ponja vonjimaiky olona roa vehivavy sy lehilahy iray izay samy tantsamy monina ao Tanambao Mahatsara ihany koa no voasambotra tamin'izany fotoana izay nisy ny fidinana an-dalambe nataon'ireo mponina ho fanoherana ny fametrahana samboady amin'ireo olom-bofy tamin'ny fifidianana kominaly farany teo Vatomandry
Famiriam-bahoaka tsy nahazona lalana, fanotonana filaminam-bahoaka, fikomina ary fandratrana mpitandro ny filaminana no fiampangana azy ireo tamin'izany. Manoloana ny vesatra rehetra sy ny mahasaro-patiny zavamisy nataony ben'ny tanàna kosa dia nanamafy ary nilaza ny tsy anaika aza hatramin'ny farany ponina ao Tanambao-Matsara raha ny fanamafisana ity solombavam-bahoaka ity. Pejy fanatanjahantena taorian'ny fandresena ny Cameroun dia mandray anjara amin'ny play-off ho fiakarana any amin'ny groupe 4 amin'ny fifaninanana Coupe Davis eo amin'ny taranja tennis ny vondrona Akomba Androany. Fanadihadiana amin'ny sariny Mathieu Prince. Intelo zao nandresen'i Madagasikara ho amin'ny fiakarana amin'ny groupe N amin'ny Coupe Davis taranja tennis. Ny fandresena voalohany dia tamin'ny fifanandrinana tamin'ny Soudan, ny andro faharoa kosa dia niatrika ny Seychelles Madagasikara. Tamin'ny Zuma nandresy ny ekipa Madagasikara ny ekipa Camerounais tamin'ny lalao farany tao amin'ny vondrona be tamin'ny isa Ronoray. Na dia resy tamin'ny lalao voalohany azy Lucas Andriamasy-Lalao rehefa nifanandrana tamin'ny Valentin Okala aotra roa no enina aotra enina dia nahavita niverina tsara ireo komba ka nandresy tamin'ny lalao roa manaraka. Voalohany nandresany Etienne Tebo iantso Rakotondramanga Ronoray enina no otra efatra enina telo ary avy eo niarana lalao iantso Rakotondramanga sy Valentin Rakotondrasoa ka nandresany Valentin sy Noam Okala tamin'ny lalao roa no otra enina sy roa enina sy ray Madagasikara no namarana voalohany vondrona be ary tafiditra amin'ny play-offs fampiakaran-danja. Amin'ity sabotsy ity hiatrika any Botranay Madagasikara. Ny ekipa mandresy no hiakatra any amin'ny groupe fahenina amin'ny fiodinana manaraka. Marisaka avy any ivelany mitsidika manokana ny Ekosy mandritra ny efatrandro ny filoha Amerikanina Donald Trump avy tonga tany anefa ny tenany dia efa nisesiny fanontaniana momba ny raharahara-pitsarana mahavoasaringotra azy. Ao anatin'ny fandaharam-potoana ny fionany amin'ireo mpitondra Eropeana anisan'izany ny Prime Ministra Britanika sy ny filohan'ny vomera Eropeana. Fanadihadiana. Tonga any Ekosy omaly zoma 20 Jolay ny filoha Amerikanina Donald Trump anao fitsidiana mandritra ny efatrandro. Toy ny tamin'ny taona 2014 mikasa ilalao golf ao amin'ireo toeram-pialan-tsasatra any fianakaviana izy, toeram-pilalaovana tantanany zanalahy amin'izao fotoana izao. Vao tonga teo amin'ny tany Ekosy anefa ny tenany dia nahazo fanontaniana mahakasika raharahara-pitsarana na voadontonina azy Donald Trump. Nambara moa fa mbola tsy nisy nampafantatra azy mikasika ity raharaha ity. Niezaka nisintona sy niala ilany tamin'ny resaka sy ireo fanontaniana manelingely ny Trump, nilaza fa tsy mahafantatra amin'izany. Na izany aza, nitondra lanja ara-diplomatika ny fitsidiana. Eo amin'ny Prime Ministra Britanika Keir Starmer ny filoha Amerikanina ao anatin'ny fifampirarana momba ny fifanarahana ara-barotra. Maniry hitazona ny tombontsoa ara-barotra azony hatramin'izao i Royaume-Uni izay mbola afa-tsy amin'ny etra 10 isan-jato amin'ny fanondranana vy sy aluminium. Milaza fa vonina anatsara ny fifanarahany Donald Trump ary heveriny fa mitondra tombontsoa androtonta izany. Izy resaka fanampiny hafa koa nefa eo amin'izy Prime Ministra Britanika. Izy koa ny fionana amin'ny Donald Trump sy Ursula von der Leyen filohan'ny vomera Eropeana amin'ny faranty herinandro ity. Tanjona Eropeana ny ahazo fifanarahana ara-barotra izay tsy mametraka etra mavesatra amin'ny entana ahondrana avy amin'ny vondrona. Saingy nambara ny Trump fa mbola lavitra ny lalana satria misy teo amin'ny 20 amin'ireo olana lehibe no mbola tsy voava ka nolazainy fa tsy ilaina lazaina amin'ny antsipiriana. Na dia nisy olana maro naneo afaliana sy fankasitrahana tamin'ny fahatongavan'ny Trump tany Ekosy aza dia fantatra fa isy ihany koa ny fihetsiketsehana manohatra azy any Edinburgh sy Aberdeen. Ho fiomanana ny mety sy ny fikorontanana dia nampitomboana ny fepetra sy fiambenana napetraky ny manam-pahefana any an-toerana. Nalazay no fialamboly sy fitsidiana manokana azy dia nitondra fanamby vaovao ara-diplomatika izao fahatongavany filoha Amerikanina izao, indrindra eo amin'ny sehatra ara-barotra sy ny fifandraisana ara-politika amin'ny firenena eran-tany.
ny alika sakafo sa sakaiza efa mifitra ny taona sisa ivelomany irany avy ho an'ilay aretina prozenia zaza voateraka miendrik'olona efa antitra ary fitaovana manova rivotra ho lasa rano fisotro madio ireo no tranga hafa kely entiny sara anjaratiana amintsika atao anatiny ity fanadihadiana manaraka ity aravetrany ary fitaovana manova rivotra ho lasa rano fisotro madio ny cumulus water fitaovana milanja 1 kilao izay mahavita mamadika rivotra ho lasa rano fisotro madio ny cumulus water manangona ny rivotra manodidina azy ity milina ity ary esolony amandona amin'izany avy eo mandalo fanasivanana maromaro madio tsara azo trona avetrany ny rano azo avy aminy ary tsy mampiasa akora simika mandeha amin'ny herin'ny masoandro ka afaka ampiasaina tsara eny ivelan'ny rano ny cumulus water izay noforoniny Ieb Tricky sy ny ekipany tany Tanzania tamin'ny taona 2014 mba amahana ny olany tsy fampindrandro mahavita manome 3 litatra isanandro ity fitaovana ity ary vahaolana maharitra ho an'ireo faritra sahirana amin'ny rano mora ampiasaina sy manaja ny tontolo iainana manampy amin'ny fiarovana ny fahasalamana sy ny natiora tsy mila fikarakarana manokana fa apetraka fotsiny dia mandeha ho azy tena mety ho amin'ny vahaolana Madagasikara ny cumulus water indrindra amin'ireo faritra lavitra tsy ahitana rano fisotro madio mampifandray ny herin'ny natiora sy teknôlôjia ny cumulus water izay tsotra ny fampiasana azy raha ampidirina eto an-toerana dia ilaina ny fandraisana andraikitra ny vondrom-piarahamonina sy ny tompona andraikitra ny vahaolan'ny rano teknôlôjia madio biby feno fitiavana ary sokajiana ho isam-pikambana eo anivon'ny fianakaviana ny alika any amin'ny firenena sasany ankoatra ny mahasakaiza azy dia sakafo ny alika ary tafiditra anatin'ny kolontsaina tanterahana isan-taona any Chine any Olinina ny festivalna henan'alika fotoana ampivondronana ireo olona mihinana sy mivarotra alika tamin'ny taona 2014 nanambara ny fanjakana fa tsy azo raisina ho biby fiompy ny alika sy saka fa biby mpiaradia mari-parantarana fiovana lehibe izany ena manome hery kosa ny henan'alika raha ny fomba nentim-paharazana ny Korea Atsimo fa amin'izao niova ny toe-tsaina tamin'ny 2014 nolanina ny lalàna mandrara ny fihinanana alika izay anankely manomboka amin'ny taona 2014 dingana lehibe ho an'ny fiarovana ity biby ity izany any Vietnam mbola mihinana alika ireo faritra sasany indrindra any avaratra maro ankehitriny no manohitra izany indrindra ny tanora ary mitombo ny ezaka isoroana ity fanao ity any Indonesia indray dia mbola misy tsena mivarotra henan'alika indrindra amin'ny nosy Java efa misy anefa ny fikambanana sy fanentanana mitaky ny fanafoanana tanteraka ny fivarotana sy fihinanana alika tsy any amin'ny firenena aziatika ihany fa aty amin'ny faritra Afrika koa dia ahitana firenena mpihinana alika toy ny ao Nigeria kolontsaina any amin'ny faritra avaratra ary fanao nentin-drazana fihinanana alika tsy dia be resaka fa mbola hitany an-toerana sasatsasany izany mihamafy isanandro ny fihetsika fiarovana ny biby miantso ny fanajana sy ny fampitsaharana ny fihinanana alika samy manao hetsika ho amin'izany na ny fanjakana na ireo fikambanana ary ny olon-tsotra noho izany dia azo arovana tsara ny alika fa tsy tokony hovonoana fahatany efa nandriara ve ianao fa hoe misy mihinana alika manaiky sa manohatra azo hohanina ve ny alika tapitra ny fampahalalam-baovao tomoklasy tomboko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko